Manolotra ny arahaba tompoko. Miavaka kely ny fiarahantsika satria androany 2 Jona no natokan'ny fikambanam-be maneran-tany momba ny toetrandro mba hisarihana ny saintsika mikasika ny fiafanan'ny tany. Ity kisary ity zao dia maneho izay fivoaran'ny fiafanan'ny tany izay tao anatin'ny 700 taona farany. Tazantsika amin'izao ary menga avy any amin'ny loko manga isika izay maneho ny maripana somary mangatsika kokoa ary morona mankaty amin'ny loko mena izay milaza maripana mafana kokoa. Hitantsika amin'izao ary fa tsy nitsahatra niakatra izay fiafanan'ny tany izay ary ny anazovahany zany nanomboka ny taona 90 no makaty. Ny anahery vaika mihitsy aza moa nanomboka ny taona 2000. Raha jerentsika ho an'ny Madagasikara manokana tsy niala lavitra amin'izay aloha fa nanomboka ny taona 90 no ny anazovahana izay fiafanan'ny tany izay ary nisongadina be ny nanomboka ny taona 2000 no makaty. Atao anatin'ny 10 taona farany no nahitana taona maromaro nafana indrindra ary niavaka tamin'izany moa ny taona 2012 izay nafana indrindra hatramin'izay. Raha ny tanjona iraisana maneran-tany dia ny amerana ny fiafanan'ny tany ho latsaky ny ray faingo 10 degré nandray anjara tamin'izany fifanarahan'izany mihitsy aza moa i Madagasikara. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana mikasika ny toetry ny andro sy ny toetrandro maneran-tany mba ahafahana manatratra io tanjona io ato anatin'ity 10 taona manaraka ity dia tsy maintsy mandray andraikitra goavana ny firenena rehetra. Mila mandray andraikitra arak'izany ny tsirairay mba ampihena ny tany entina mangeja hafanana izay mandoto ny atmosfera. Etsika vitsivitsy tsotra nefa goavana ireto zaraina aminao ireto. Ny voalohany amin'izany dia azadorana reto tompoko ny tany razany. Manarak'izay ihany koa hainao ny fampiasana ireo fitaovana mandoto ny atmosfera. Mampiasa ihany koa angovo maitso toy ny azo avy amin'ny herin'ny masoandro, ny rivotra ary ny rano. Amin'ny fiainana andavanandro ihany koa raha azonao atao dia aleo mandeha tongotra na mandeha bisikileta fa sady mahasalama zany no tsy mandoto ny tontolo iainana ihany koa. Farany nefa lehibe indrindra ary efa ezaka lehibe ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao dia mazotoa mamboly azo ary andao isika rehetra hiara entana mba hamerina amin'ny Madagasikara ho nosy maitso. Tsy vitako izasa amirery nefa izany rehetra izany fa matoky anao mba hiara entana amiko mba hitsinjovantsika ireo taranaka faramandimby. Zay ny amin'ny fandao iverenantsika ary ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara. Ny tsiko ny varatra azy aloha no mandrafitra ny toetry ny andro arak'izany ary dia mitoetrany aloha ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ny ilana Atsinanana afo voatamy moa dia mandrahona mety arahana erikerika manify eny antsefatsefany eny. Misava ihany moa zay rehefa misandratrandro. Ny maripana ihany koa dia tsy de misy fiovana firy aloha amin'ny ankapobeny fa mangatsika aloha izay no azo amehezana azy. Raha ny any an-dranomasina indray dia mbola mitoetra trany ny fampitandremana noho ny fisian'ny alin-drano vaventy aty amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara ary torak'izay ihany koa ny morontsiraka avaratra Atsinanana. Ho an'ny mpiandrika amin'ireo faritra ireo zany dia aleo tsy mivoaka miandrika mihitsy aloha hatramin'ny rampitso maraina satria mbola anonja be na aherin'ny ranomasina. Arao atsakany sy andavany ihany koa ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny loza mety iseho. Raha ny antsiprian'ny toetry ny andro rampitso maraina izao dia azo orana malefaka aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary ny morontsiraka mifaty vonany sy atsimo Atsinanana. Andrahoana mety arahana erikerika manify indrindra moa ny voamaraina aty amin'ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanany Afovoantany. Mety hisava ihany moa zay rehefa misandratrandro. Mifaritra sisa rehetra omaina ny andro na ibalika be ngabe masoandro amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona na zavy tany voamaraina any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mitoy ihany aloha ny orana miatoato aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana torak'izay ihany koa ny morontsiraka Taolagnaro. Andrahoana mety arahana erikerika manify indraindray aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia. Isy tandrifin-drahona mandalo ihany indrindra moa ny alina aty amin'ny manodidina ny Nosy. Mifaritra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana kosa tsy de misy fiovana firy aloha fa manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny
20 degré ho an'ny afovoantany raha toka tafiakatra hatramin'ny 2 amby 30 degré any amin'ny fatribo eny. Raha ny alarobia kosa indray ary dia mahazo orana ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana, miamaina kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany afovoantany. Mifatra sisa rehetra maina ny andro amin'ny akapobeny, mety isy tandrifindraona mandalo ihany moa indraindray aty amin'ny morotsiraka mifatry taolanaro. Raha ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 5 na 9 degré aty avakina karatra ary 2 amby 30 degré any amin'ny fatribo eny. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia saika mbola mitoy ihany aloha ny orana somary miatoato aty amin'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara. Ny ilany atsinanany afovoantany miazo any aloatra mangoro sy mifaritra varatra moa dia andraona na andraona mitsitokotoko. Mifatra sisa rehetra maina ny andro amin'ny akapobeny. Mivinany maripana amin'ny alakamisy dia manankitra any amin'ny 2 amby 30 degré hatrany aty amin'ny fatribo eny ary eo amin'ny 5 degré ny maripana ambany indrindra any avakina karatra. Dia izay indray raha mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.